ry ava-malala ao amin'ny tompo ampitomboina mandrakariva ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Anio 4 ny volana Aogositra ny lohevitra iarahantsika miaina izao fotoam-pivavahana izao dia sarobidy ny fanjakana Andriamanitra. Koa ataontsika am-pitsanganana miaraka ny salamo fa 17:1. Midera ny tompo ny firenena rehetra, omeo voninahitra izy ry olona rehetra, fa lehibe ny famandrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'ny tompo. Alleluia. Amen. Iarahantsika mihira ny firana FFPM fa 8:20. Tompo ny fisaorana sy ny fankalazana ary ny voninahitra izay atolotra ianao no ny fitahianao anay ka tonga eto amin'ity toerana ity izahay anio. Nomenao ihany koa ireo teknôlôjia maro samihafa ahafahany ireo izay tsy afaka tonga eto anio miaona aminao miaraka aminay. Mangataka ny fanahy masinao izahay Tompo, anazavanay ary anahala ny feo rehetra tsy avy aminao mba hahazoanay miaino ny feonao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mipetraka isika Tompo.
ry havana eno am-panajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 12:20. Aoka isika hifantoka tsara amin'i Jesosy izay loharano ny finoantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Atanjao ary ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy mizora amin'ny lala mahitsy hatrany mba tsy hipitsoka ny tongotra mandrinika fa mba ho sitrana tsara. Izao ny hatsara fihavanana amin'ny olona rehetra sy ny anana toe-piainana masina, fa izay tsy manana toe-piainana masina dia tsy hahita ny tompo. Mitandrema tsara mba tsy hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Aoka mba tsy hisy ho tonga ahitra mangidy ny trebony ka napoizina sy hanembany maro. Aoka mba tsy hisy mpijangajanga na olona mpanazeba ny zava-masina. Amen. Ry havana, aoka isika hanantona ny tompo ka hanetry tena eo anatrehany sy hiaiky ny fahotantsika ka hanaraka amam-pontsika izao vavaka izao. Tompo, indreto izahay manetry tena eto anatrehanao, miaiky ny fahotanay sy ny tsy fanatanteranay. Tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay tompo, nefa ianao ilay Andriamanitra be fimandrapo. Koa miondrika izahay tompo, mifona aminao, mibebaka aminao, ary misaotra anao tompo fa mbola avelanao izahay manana izao fotoana izao hibebahana aminao. Koa tompo, tantano izahay andeha amin'ny famarinanao, ary ny rano Jesosy Kristy zanakao no hanadio anay ka ho afa-keloka izahay. Avaoza ny fanahinay ho fonena ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamonjy anay, mianoa anay ka valio vavakay. Amen. Rirainay be famandrapo mitalao aminao izahay, mamela ny elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay ho afa-keloka, ary avaoza ny fanahinay mba ho vonin-kanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay mangatahanay aminao. Amen. Ataontsika ny hira fonana ao amin'ny FFPM 450 sy 500 ry tompo mahavonjy eo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra.
antsika izay mibebaka marina tokoa dia enoy karaiso ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra hiaraka hitsangana isika indray izany. Iza no hiapanga ireo ombolombafidin'Andriamanitra? Tsy misy, satria Andriamanitra no efa nanaiky azy ireo marina. Iza no afa manameloka? Tsy misy, satria Kristy Jesosy efa maty sady efa nitsangana velona raha teo koa ary mitoetra goavanan'Andriamanitra ka mivavaka ho antsika. Amen. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aoka isika izarany fiadanana amin'ny ankavia sy ankavanantsika. Iarahantsika miretina ary ny hira fanampiny faharoa tsy hainay angina. Fafito. Afaka mipetraka isika tompoko. Ry havana, efa namela heloka antsika Andriamanitra noho ny fahasoavany. Ankehitriny izy dia izarany teny amintsika, noho izany dia anantona azy isika andreny teniny, koa ataontsika ny hira FFPM dia 7:530 ary mandritra izany dia anantona anoloana ireo mpandray anjara. Rai suba
Hiaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masinao mbola misaotra midera manome voninahitra ny anaranao izahay. Ka mbola tonga eto amin'ity tranonao masina ity indray hiaino ny teninao. Tonga izao ny fotoana hiainona izany teninao izany tompoko mangataka ny fanainao masina izahay. Hirotsaka aminay tsirairay avy ahafahanay mandray ny teninao. Ary hirotsaka ihany koa ho amin'ireo izay amaky fa indrindra ny izara ny teninao. Ianao tompo ampiteny azy, ianao anendry ny lelany, ary ianao ihany koa ampiteny azy izay sitraky ny fonao, izay tianao ho enominay, afatra ho raisinay androany indray. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Atombokitsika ny famakiana ny teny ny soratra masina arak'izay voasoratra ao amin'ny boky Isaia mpaminany. Isaia 4:9, atomboka amin'ny 9:20 ary atsahatra amin'ny 9:120. Isaia 4:9:20 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia hiarantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho dia maly ny asany sy ny heviny. Ho avy ny amorinany jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny rehetra, dia ho avy ireo ka hita ny voninahitro. Ary asiako famantarana eo aminy, ary izay afaka mandositra dia irahiko ho any amin'ny jentilisa. Dia ho an'ny Tarsisy sy Paola ary Lydia ary izay manenjana tsipika. Ary ho an'ny Tobala sy Javana, dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandre ny lazako na nahita ny voninahitro, ary hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy. Ary hitondra ny rahalanareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehova. Mitaingo soavaly sy ao anaty kalesy sy filanjana, ary mitaingina apondra sy rameva aingam-pandeha ho an'i Jerosalema tendrombohitro masina ho Jehova. Dia tahaka ny fitondrany zanak'Israely ny fanatitra hohanina ao anatin'ny vilia madio ho any an-tranon'i Jehova. Ary avy amin'ireo aza no akako ho mpisorona sy levita ho Jehova. Amen. Nous poursuivons la lecture dans Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 7, puis versets 11 à 13. Hébreux, chapitre 12, versets 4 à 7, puis versets 11 à 13. Au nom du Seigneur. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe des verges tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi, redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Amen. Dia mbola hitohizantsika zany vaky-teny izany izay ho hitantsika eo amin'ny Lioka 7:20. Lioka 7:20 amin'ny dininy 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanjeny nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nantroso akany Jerosalema. Dia hoy anankiray taminy: Tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona: misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Fa hoy izao aminareo: maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompotrano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo anelatrano, ao ny alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe: Tompoko, voay izahay
dia maly izy anao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia anao hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambe ianao, fa izy teny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka, any no isy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjaka an'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka any ivelany, ary ho tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo reny, ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjaka an'Andriamanitra. Ary indro misy aoriana ho aloha, ary misy ny aloha ho aoriana. Saorana ny ry havana alohan'ny enoantsika ny tenin'ny tompo, ny afatra avy amin'ny tompo izay hoentin'ny mpanompony amin'ny alalan'ny mpanompony ramatoa Antarazafy Matratra, dia ataontsika ny hira FFPM 820. Tompo mba te hiaona. dia mbola mampitombona aminareo hatrany eny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Loha hevitra manjintsika androany dia sarobidy ny fanjakan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ka antsika ny afatry ny tompo amin'ity androany ity dia arak'izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Luka 7:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:30 izay efa nivakiana teo, ka notsongaina manokana amin'izany dia ny andininy 4:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary izy taminy misy ese hiditra ny varavarana ety ianareo, fa maro ny hitady hiditra fa tsy ho afaka. Ry havana, raha apetraka amintsika izao fanontaniana izao, inona ary ny zavatra sarobidy amintsika ao amin'ny fiainantsika izany, dia maro no mamaly hoe ny asa, ny vola, ny harena, ny fananana. Maro ny zany rehetrarehetra izany fa ilaina daholo ireo fa anio dia mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra fa misy zavatra sarobidy mihoatra lavitra noho ireo dia ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ka andeha raha ho jerentsika ny zavatra miseho ao amin'ny Luka 7:20 andininy 4:20. Ry havana, anisan'ny votoatin-teny fampianaran'i Jesosy ny mitoro ny fanjakan'Andriamanitra, izay toerana
no maniny ho an'ny rehetra voavonjy ka andovan'ny fanjakany. Eto raha ho an'i Jerosalema Jesosy dia nisy olona anankiray nanontany nanao hoe tompo moa vitsy ve no vonjena? Tsy namaly mivantana nefa Jesosy na hoe vitsy na ho betsaka ny firy no vonjena, fa namaly tamin'ny fampianarana izy nanao hoe misese hiditra amin'ny varavaranety ianareo, fa maro ny tady hiditra nefa tsy ho afaka. Ry havana, izany no antso atao amintsika tsirairay misese hiditra amin'ny varavaranety ianareo. Ny fanontaniana mipetraka dia efa eo amin'ilay varavaranety, efa tafiditra n'ilay varavaranety ve isika? Ary efa azontsika an-tsaina ve ny zavatra sarobidy omen'Andriamanitra, omanin'Andriamanitra amintsika? Voalohany indrindra dia ampirisihany Jesosy tsika mba hisesika hiditra amin'ilay varavaranety. Fampitandremana izany ry havana sy fanasana hoe misese izay midika hoe misisika, mizaha mafy, tsy miandry, tsy mila mitaredretra. Jesosy no mampirisika eto hoe misese, fa tsy hoe andrasona hoe andeha hijery an'izy tsika na hijery an'iza hoe iza no hiditra na firy no isan'ny hiditra. Ny hoe misese dia filazana mandidy mba hananana fikirizana sy fiezahana mafy, ka hikely iaina fatratra mba hanao ny fomba rehetra azahoana miditra amin'ilay varavaran'ny lanitra. Ary inona kosa raha ilay hoe varavaranety? Ny varavaranety dia sariteny ampiasain'i Jesosy izy io ry havana momba ny tenany. Ary eo amin'ny Jaona 10:26 dia miteny toy izao Jesosy: izaho ny varavarana, raha misy miditra amin'ny alalako dia hovonjena izy. Midika izany fa Jesosy rery ihany ny varavarana ahafahantsika miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, miantefa amintsika tsirairay ny valitenin'i Jesosy eto: misese hiditra ianareo amin'ny varavaranety. Midika izany fa tsy mora ny miditra amin'ny varavarana ety io, fa misy zavatra takina amintsika. Ary ny zava-dehibe tian'i Jesosy lazaina eto dia ny fandinihan-tenany tsirairay, ny fanapahan-kevitry ny tsirairay ny zava-dehibe mba handraisana izany ilay famonjena. Ohatra tsotra izany no teneniko amintsika: raha hiditra ny varavarana tery izao isika dia tsy afaka mitondra entana mavesatra, ary tsy ho tafiditra mihitsy isika na hisisika aza. Toy izany koa ny ara-panahy ry havana, tsy afaka mitondra ny otantsika, ny fialonana, ny fiavinavonana, ny fireharehana, ny fiheveran-tena ho zavatra. Tsy afaka mitondra ireny rehetrarehetra ireny tsika rehefa hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy maintsy avelona tsika daholo izany. Ary izao koa tsy ny asantsika na ny fivavahana ivelany na fombafomba ataontsika fomba fivavahana ivelany, tsy ny toerana misy antsika no ahafahantsika miditra ny fanjakan'Andriamanitra io, fa mila ezaka sy fahavononana. Mila mahatoky ny tompontsika, mila mino azy, ary mila ihany koa manaraka ny sitrapony. Izany no atao hoe olona misesika miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny finoana ihany koa sy ny fibebahana sy ny fanarahana an' Jesosy. Misy ohatra anankiray ty ataoko amintsika izao hoe ny olona marary izany hitantsika raha ohatra hoe marary ny olona dia tsika any amin'ny dokotera, fa raha tsy manaraka ny toromarika ny dokotera dia tsy ho sitrana mihitsy io marary io.
dia toy izany koa ny famonjena misy fanafody dia Jesosy Kristy izany, misy dokotera dia ny fahasoavan'Andriamanitra, fa tsy maintsy misesika hiditra isika mandray an' Jesosy amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana marina ary ny fiainam-baovao. Maro ny te hiditra nefa tsy ho afaka. Eo amin'ny 420 indray no azavaina amintsika. Nahoana no maro ny te hiditra fa tsy afaka? Satria betsaka ny maniry ny lanitra fa tsy manao ny ezaka ilaina. Na hoarina fiainana andavanandro, betsaka isika ny mieritreritra fotsiny hoe vitany hoe andeha ho any am-piangonana andeha so fa mila fitsipika izany, mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra vao tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra io isika. Ny fitiavan-tena, ny fahazaran-dratsy, ny fahotana, tsy miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Ary ihany koa, nahoana no hoe tsy afaka rehefa miditra ao, satria tsy andrasana amin'ny andro farany koa. Zao tsika mbola velona izao no mila manatona an' Jesosy, mila miaika azy, mila manaraka ny sitrapony, mila miaina amin'ny fahamasinana, izay tsika vao tonga ao amin'ny varavarana tery io. Fahatelo, inona no atao hoe fanjakan'Andriamanitra? Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy toerana fotsiny any an-danitra fa fanjakana ara-panahy, toerana anjakan'Andriamanitra tanteraka. Ao amin'ny fosiny fiainany maro mandray an' Jesosy ao am-potsika dia efa misy izany ao amintsika ilay fanjakan'Andriamanitra. Indro ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra, hoy ny Lioka 7:12, ny faraky 12. Ny fanjakan'Andriamanitra koa ry havana dia nitondran'Andriamanitra antsika amin'ny fiainan'ny olona. Ary io fanjakan'io dia feno fahamarinana, fiadanana sy fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Tsy misy intsony ny ranomaso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fahaefatra dia ny mahasarobidy ny fanjakan'Andriamanitra. Sarobidy satria misy fe-potoana, tsy azo andrasana hoe rapitso, fa anio ny famonjena araka ny teny soratra masina ao amin'ny Koritianina 2:2-4 manao hoe indro ankehitriny no andro famonjena. Ny fanjakan'Andriamanitra no fanomezana lehibe indrindra omeny antsika. Ary sarobidy ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra satria izao Jesosy Kristy no efa nanome ny ainy hanavotana antsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:7-9 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Nahatongavan'i Jesosy eto teo amin'izao tontolo izao ry havana dia hamonjy ny olona rehetra mba tsy hisy ho very na dia iray aza isika, fa hanana ilay fiainana mandrakizay dia hiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Sarobidy ihany koa satria Jesosy irery ihany no azahoana famonjena arak'izay efa voalazako teo anoloana teo, ary mila katsahana aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana ao amin'ny Matthieu 5:17 no milaza izany. Sarobidy satria manome ny fiainana feno atao tany ny fanjakan'Andriamanitra io dia fifaliana, firavoravoana ary fiainana be dia be. Manamafy izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:10 manao hoe hoy Jesosy hoe izaho no avy hanome fiainana dia fiainana be dia be. Inona ary no tokony ataontsika? Mibebaka sy mandray an' Jesosy Kristy, dia miaina amin'ny fahamasinana sy amin'ny fibebahana. Voalaza izany tamin'ny raha neno ny sitrapon'Andriamanitra isika teo. Aza mitsahatra mitady ny fahamasinana
fa ratsy zany dia tsy ahitany tompo tsy ahitany tompo mihitsy tsika tompo tsika raha tsy miala amin'ny fahotana raha tsy miala amin'ny entana mavesatra dia tsy ho tafiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia inona koa miaina ny finoana sy ny fanompona mizaha mivavaka tsy vitany hoe mivavaka fa dia mianatra ny tenin'Andriamanitra misy zany eto fiangonantsika zava-dehibe zany zavatra rehetra zany satria tsy hoe aentsika tao anarana fotsiny zany le hoe mivavaka fa mila zany fampiarana io mivavaka io tsy hoe tonga eto fotsiny tsika isan-lalahady fa mivavaka dia mianatra ny tenin'Andriamanitra ary ampiarina le tenin'Andriamanitra fampianana n'le tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana azy no ahafahana miditra amin'io fanjakan'Andriamanitra io fa tsy hoe finoana mivava fotsiny fa tena fiainana miova dia fiainam-baovao tsy andrasana raha-pitsona androaniny fotoana fa androaniny fotoana tsy ampy ny hoe fantatro Jesosy fa Jesosy koa ve dia mahalala anao izay ny ilana mifandray azy betsaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny zao fiarahantsika miombona mivavaka isan'alahady izao dia fanjakana sarobitsy zany miandry antsika ho an'izay mahatsiaro fa mila fibebahana mila famonjena mila an'Andriamanitra ry havana eto am-pamaranana dia izao no afatra tena sarobidy ny fanjakan'Andriamanitra ary sarobidy amin'Andriamanitra koa isika aza mangatakandro fa mbola mamindra fo amintsika izy mbola mahanana fotoana tsika izao ary izao fotoana izao no fotoana mety koa misese hiditra amin'ny varavaranety mba ho isan'ny olombovonjy isika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.
izao dia hiaraka hitsangana isika nambara ny fanekempinotsika. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy ny nanambara ny fanahitsika fa zanan'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Afaka mipetraka itsika ary manasa ny mpitantsoratra ny fiangonana anambarantsika ny rahan'ny fiangonana. Dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iarabanantsika amin'izao alahady fa 4 volana aogositra zao. Dia faly miaraba ihany koa ireo izay manaraka izao tambazotra izao, izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra Andramatoa Kajy Ravelojona isika nitarika antsika tamin'ny fanompom-pivavahana androany, ary misaotra Andramatoa Antara Zafimatratra nitondra ny afatr'Andriamanitra ao antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fanompom-pivavahana izao. Manaraka izay raha misy amintsika no samba ny tonga miara-mivavaka eto androany dia iangaviana izy mba hitsangana va ho arabain'ny fiangonana. S'il y a quelqu'un parmi vous qui vient ici pour la première fois pour assister à ce culte, je vous prie de vous lever afin que l'assemblée puisse vous saluer. Satria tsy manana vahiny isika dia mitoya ny fandaharam-potoanantsika. Toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny 10 sasany isaky ny alahady, ary misy ny fampitana izany amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube, ny traduction simultanée amin'ny alalan'ny Zoom, dia manentana pour ceux qui sont francophones, il y a la traduction simultanée. Vous pouvez vous munir de casques ou d'écouteurs et vous connecter par Zoom afin que vous puissiez suivre pleinement le culte. Ny fanadiovana sy ny liturjia, ny fanadiovana ny trano fiangonana ary ny fandraisana anjara amin'ny liturjia amin'ny herinandro manaraka dia anjaran'ny sampana fifoazana. Ny diakona tompona anjara kosa manomboka ny volana septambra dia ny groupe A sy C. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra isika ka noho izany dia mbola miala sasatra faraparany mamarana izany isika rehetra dia hitantsika eo amin'ny fafana moa ny mety ho fidirana efa miomakomana ho amin'izany isika. Ireto avy kosa ny daty tsara ho tadidy. Ny 17 volana aogositra dia misy ny hetsika trezemada. Izany dia hanomboka amin'ny 10 maraina ka izay maniry andray anjara amin'ny seho na hira na kabary na atsika na tantara na tononkalo, ao ihany koa ny matso na kilalao samihafa sy izay eritreretintsika mety ho azontsika atao ho fanafanana izany hetsika izany, dia azontsika atao ny misoratra anarana amin'ny Ramatoa Antara Zafimatratra, ka ny fe-potoana farany amin'izany ahafahantsika misoratra anarana dia nahemotra ho amin'ny heriny anio fa 1 volana aogositra, koa aza misalasala ry havana
amin'ny fandraisana anjara ho amin'izany hetsika izany. Ny manaraka dia ny retraite ny fiangonana izay ho tanterahana ny 17 sy 18 ny volana septambra. Izany dia ho tanterahantsika eto amin'ny fiangonana FPMA Aix-Marseille eto Sainte-Émilie de Viala, dia efa fandrio zany ao amin'ny diarinao ny 17 sy 18 ny volana septambra. Ny andinindiny dia ho voaraintsika miandalana eo ihany. Ny 19 ny volana oktobra kosa no anatanterantsika ny hetsika faharoa any fiangonana. Tahaka ny efa nataontsika taona vitsivitsy izay dia tonom-bola no anatanterantsika izany, promesse de don. Ny anton'izany hetsika izany dia ho an'ny fampandehana andrarahan'ny fiangonana ka ny tanjona izay hotratrarintsika dia 14 000 €. Manentana antsika sahady efa azontsika atao ny milaza izay kasaintsika ho tanterahana ao amin'ny ekipa finance ery aorina, izay mba vinavinantsika izay etrerintsika ho azontsika atao ahatratrarantsika izany tanjona izany. Manentana ihany koa atsika tsirairay isam-batan'olona izay afaka anatevina ao amin'ny komision manomana izany hetsika izany mba anatona ny birao ahafahana mandamina ny amin'izay eritreretintsika mba ho atao amin'izany. Ny manaraka filazana manjo fara sy deda Rabetrano, Ilova sy Mamy Rakoto Arimbelo ary ny fianakaviana manontolo dia namoy ny iray-tampo amin'ny Andriambelo Rakotina Naharjona ny talata 7 ny volana aogositra lasa teo. Ny fandevenana dia efa nitanterahina ny zoma 12 ny volana aogositra. Ny fitondranam-bavaka sy fampahirezana ny fianakaviana dia ho lazaina amintsika eto ihany. Aoka kosa nefa isika samy hivavaka ho an'izany fianakaviana izay manamanjo izany. Avy amin'ny sekoly alahady. Aux parents, pour les nouveaux paroissiens, les moniteurs seront ravis d'accueillir les enfants au Sekouli Alahad pour la rentrée. Dès à présent, vous pouvez vous rapprocher du bureau Sekouli Alahad ou d'un moniteur. Une réunion d'information suivie d'un brunch se tiendra le dimanche 7 septembre à 9h. Les parents et enfants sont conviés. En attendant, passez de bonnes vacances, soyez bénis au nom du bureau. Avy amin'ny Trezemada, association d'entraide et sociale, ny centre médico-social izay misy ny consultation médicale maimaim-poana sy ny permanence ny assistance sociale. Ny fotoana manaraka dia amin'ny 9 volana septambra. Mila misoratra anarana kosa isika koa aza misalasala amin'ny soratra anarana amin'ny équipe médicale izay soloany miora tena na eo anivon'ny birao. Ny vaovao kosa avy amin'ny national, ny zakabe nasionaly izay anatanterahana ny fankalazana ny 15 taona ny FPMA dia ny voalohany sy faharoan'ny volana novembre. Ny toerana dia any amin'ny Les Cyclades la Grande Motte. Ny atenin'Andriamanitra hanimpanana izany dia hitantsika ao amin'ny Hebreo 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy ko amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa anaisotra izay mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anolohantsika izao. Ny sarandasy ho an'ny lehibe dia 144 €, ho an'ny mpianatra 120 €, ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 12 taona dia 90 €. Ny farafisoratana anarana dia ny 12 ny volana septambra. Azontsika ataony manatona ny birao amin'izany fisoratana anarana izany, ary manentana antsika fa
tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny FPMA zany zaika be nasionaly ho tanterahana ny voalohan'ny volana sy faharoa amin'ny volana novambra izany. Ny manaraka kosa dia avy amin'ny sampana vehivavy kristiana iraisana journée récréative ny 27 volana oktobra. Ny toerana dia eto Sainte-Émilie de Vialara amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva. Ny tenin'Andriamanitra fanompanana izany hetsika izany dia ao amin'ny Romanina 12:2 amin'ny anaran'i Jesosy, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Raha mila ny andinidininy dia aza misalasala manatona ny Braony SVK eto an-toerana. Ary manaraka izay dia misy ny fivarotana goodies izay hitantsika ery aoriana ery amin'ny équipe financieria mug sy tote bag 20 € no fandraisana anjara amin'izany. Izany dia ho fanohanana famatsiana arabola ny radio Anjomara. Mandalo mila fanohanana misy ny koa amin'ny fampiodinana izany radio izany, radio atsika FPMA moa ny radio Anjomara, ka manentana atsika mba handray anjara amin'izany mug sy tote bag izany ery aoriana. Ary amaranantsika azy dia toy izao ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny heriny anio. Izany dia mitotaly 211,30 €. Ny andinidininy dia hitantsika eo amin'ny fafana. Ampatsahivina trano mosika fa misy ny rakitra anankiroa. Ny rakitra voalohany izay ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana, ary ny faharoa kosa dia ho an'ny trano zany charge ho an'ny trano. Ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire na paiement par téléphone dia misy ny terminal bancaire ery aoriana. Ho an'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra kosa dia misy ny QR code izay hitantsika eo amin'ny fafana, azontsika scanena ary ahafahantsika manantanteraka ny fanatitra amin'ny alalan'ny PayPal. Ny ekipa finance kosa dia vonina trany handray ny voa alohan'ny-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika ery aoriana. Ary tsy adinontsika fa manana banque alimentaire ny fiangonana, izany dia misokatra hatrany ho an'ireo izay mila izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny efitra Carmel. Raha tsy hitantsika ny toerana misy azy dia aza misalasala manatona ny tompon'andraikitra na ny birao, ary raisina tanandroa ireo izay maniry anohana izany banque alimentaire izany mba ahafahantsika manampy ireo havantsika izay tena mila izany tokoa. Dia izay indray ary ireo vaovao sy ny asa miandry eto amin'ny tafontsika. Ampatsahivina fomofa ny mpitandrina mianakavy dia miala sasatra en congé izy ireo hatramin'ny heriny anio. Izay ny tsy mahita an-toerana azy ireo dia mivavaka ho azy ireo isika mba tena hanovo hery izy ireo any amin'ny toerana misy azy ireo any, ary verina eto hiaraka amintsika indray tanteraka ny fanompoana izay efa niantson'ny tompo azy. Dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho antsika rehetra. Bon retour ho an'izay avy nanao vacances, bonne reprise. Dia ho an'izay zay vao nandena any am-panaovana vacances dia bonne vacances ihany koa. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho antsika izay olona ankasitrahany kosa ny fiadanana. Ry havana, ampandreantsika fa naray fampandrenesana ny birao milaza fa misy niavantsika hifindramonina, dia tsy iza izany fa hivalisoa vololona ary fidy. Noho izany dia hitondram-bavaka an'izy telo mianaka, isika mianakavy, koa iangaviana ianako telo mianaka hoeto anoloana, ary isika koa mety ny tafo kosa androso ety ambony.
ry izy telo mianaka noho izao fotoana izao dia voarainay tokoa ny fampandrenesanareo telo mianaka fa hifindramonina any Nanty ianareo amin'ny herinandro dia fahasoavana ho an'ny fiangonana FPMA Aix-Marseille tokoa ny nananana anareo nandritra izay taona maro izay dia nafinaritra tokoa ny fiarahana ny tsikitsiky maro samihafa ny fahazotoa ny valisoa tao amin'ny sekoly alahady sy ny rehetrarehetra ny tao an-jaridaina tsy adinoina ihany koa dia misaotra anareo misaotra an'Andriamanitra ny fiangonana manana anareo ary misaotra an'Andriamanitra koa satria noho izany fiaramiasa rehetra izany mino zahay efa nafinaritra anareo koa ny fiarahantsika teo ary mbola ifankahita isika fa tsy hoe ifanao veloma koa anao veloma vetivety mandram-piona indray dia mirary soa anareo ny fiangonana FPMA dia raha misy ny mbola fandalovana eto mbola izy zany dia eto foana izahay misy toerana anareo mandrakariva eto amin'ity toerana ity dia ny teny indraminay ankairezana anareo dia nalaina ao amin'ny bokin'ny Esaïe mpaminany toko faha 170 andininy fahafolo manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza mierikerika foana fa izaho ny Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako ao amen dia marary soa anareo ary hitondram-bavaka anareo ny fiangonana koa manasantsika rehetra hiara hivavaka tompo dia tsy mitsahatra ny sotranao izahay satria fahasoavana tokoa no nomenao anay niarahana tamin'ireto ava-malala nay reto dia tsy izy zany fa hivalisoa vololona ary fidy eny tompo hifindramonina ho an'ny Nanty izy ireo koa dia apetrakay eo am-pelatananao zany dian'izy telo mianaka izany zany fiainana vaovao izany indray any Nanty ianao ny tompo ny tantana azy telo mianaka ireo mandrakariva ary tsy anadino anao tsy hitsahatra niaraka aminao ametraka ny fiainan'izy ireo manontolo aminao ka dia ianao tompo apetrakay eo aminao izy ireo amen ka dia raha tsika manao ny hira fa 120 sy efajato andininy voalohany soa nareo telo mianaka à bientôt valisoa tehaka metsika tehaka dia afaka mipetraka tsika tompoko fanamafisana kely fotsiny amin'ilay daty efa voapetraka sy voalaza teo ny daty ny 27 septambra sy ny 29 izay daty fanaovantsika retirety dia daty io zany dia manao fotoana indray isika mianakavy eto amin'ity toerana ety iarahantsika mifaly
misaotra ary mifampisaotra noho ny nahavitana ny dédicace ny fanokanana ny fiangonana tamin'ny 20 ny volana jona dia manao fotoana eto indray tsika amin'ny 28 septembre sy 29 septembre ny andinidininy amin'izany fiarahantsika mifaly sy mifiaraha misaotra izany dia omenantsika miandarana ihany. Izao kosa itsika dia hiaraka anolotra ny rakim-pisaorana ny rakitra moa dia araka ny fantatsika dia endrika iray amin'ny fanoloran-tena atsika ho an'Andriamanitra koa dia atsika amin'izany fotoana izany ny firana fanampiny faharoa emanolon-tena. Iara hitsangana isika hanolotra ny rakitra. Leave
afaka mipetraka isika tompoko. Manasa ny tompona anjara amin'ny vavaka isika. Iary vavaka isika tompo, mbola misaotra sy midera raha mankalaza ny anaranao masina izahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Mbola manome anay indray izao tompo pahasoavana izao tompo, mbola afaka nidera sy nankalaza ny anaranao teto, mbola afaka nandray ny teninao tamin'ny alalan'ny vavan'ny mpanomponao, mba hahafanay mitoetra ao amin'ny fanjakanao Jesosy. Sotranao izay noho ny amin'ny famelan-keloka izay nitononona taminay teto androany. Mbola misotranao ihany koa izay ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay tompo, mbola hahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao eto an-tranonao, izay efa nofidinao ka hitoeranao sy anjakanao. Izany no fanorinay tompo, mba hitoeranao amin'ny olonao tsirairay avy izay mivoaka sy miditra amin'izao trano izay efa nofidinao izao. Mametraka izany tranonao izany eo am-pelantananao izahay, mba ho trano tena anjakanao Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra, amin'izay rehetra atao na inona atao amin'izao tranonao izao tompo, dia ho fiderana sy hanomezana voninahitra ny anaranao, satria eto ianao mijery ny olonao tsirairay avy ianao. Mangataka aminao ary izahay tompo, mbola hanome anay ny fo mahay manome ho anao ho an'izao trano izao. Ny famerenana ny volany amin'ny banky dia apetraka eo am-pelantananao izany, satria ianao no manome anay tompo. Ka izay rehetra omenao anay dia ampianaro izay hanome ho anao. Tsy ianao tsy mila vola tompo, fa izahay no entaninao hanome ho anao ao fampandrosoana ny fanjakanao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Mivavaka izay ankehitriny ho an'ny fiangonanao, ho an'ny olonao izay mandalo fisedrana na amin'ny lafinina na amin'ny livina ao ny namoy avalitiana tompo, apetraka feno am-pelantananao ny fampiononana azy ireny tsirairay avy, satria ianao no nanome ary ianao koa no maka ho ianao. Dia isaoranay ny anaranao amin'izany. Ianao no hanome fampiononana feno hanositra balisama ho an'ny fo maratra ny alahelo sy hamafa ny ranomaso. Mivavaka izay ankehitriny ho an'ny olona izay mandalo tsy fahasalamana na tezaina aretina, na tongeto na tsy tongeto tompo, ho any amin'ny toerana izay misy azy ireny tsirairay avy. Ianao no hanintsitra ny tananao ho fanasitranana ho an'izy ireo, ary indrindrindrindra ihany koa hanisitrana ny fanahiny. Mivavaka izahay tompo ho an'ny firenena izay niavianay dia Madagasikara izany. Tsy misy miafina aminao ny zavatra mitranga any amin'ny taninay, fa ny azonay antoka tompo dia mbola mamindra fo sy miantra ny taninay ianao. Mivavaka izahay ary mangataka aminao ny mbola amelanao ny heliky ny mpitondra anay. Ianao no hanome fahendrena ireo ambaratonga isan-karazany, mba hanjakanao, mba hanjaka ao amin'ny taninay ny fahamarinana sy ny fahatahorana anao Jesosy Kristy. Mivavaka izay eo an'ity tany izay mandray anay ity ihany koa. Ianao ny tompo no hanome ny fahendrena avy amin'ny mpitondra ahafahany manao ny lalàna mba hiadanany vahoaka sy hiadananay koa izay monina eto. Ary tsy adinonay koa ireo tany izay mandalo ady, mety efa taonany maro ary tsy mety mitsahatra. Tsy misy fitsaharana raha tsy ao aminao Jesosy Kristy, ka izany no angatahanay ny fiantranao amin'ireny tany izay mandalo ady ireny. Mety misy olona koa tompo mahatsiaro irery, na mety manana olana na inona iantsona zany olana izany, dia ianao no hamany zavatra rehetra, satria Andriamanitra be fitiavana sy be famindrampo ianao.
dia mametraka ny fiainanay tsirairay avy izao izahay na ny eto na ny tsy eto eo mpamakivakiana izao herinandro vaovao izao indray zavatra rehetra izay tsy tratra ny sainay tsy voaefanay sy voatononay tompo dia apetrakay feno eo ampelantananao ary ampiarahanay mivavaka mamy indrindra nampianarina mpianatra ao fa izay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao tonga ny eny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahakina ny an-danitra nomeo anay mihinana sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ely ary ny voninahitra mandrakizay amen. Alohan'ny andraisantsika ny afatra dia ataontsika ny hira FFPM 1:30 ary izany dia ataontsika eo am-pitsanganana ny andininy voalohany sy faharoa aorian'ny afatra dia ataontsika kosa avy amin'i Jesosy Kristy tompo ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaony marina nosoritany dia omeny anareo ho fanampy ny ireny rehetra ireny noho izany aza manahy ny ho iampitso ianareo satria iampitso anahy io azy fa ampy no andranio ny fahoriana mitranga eo aminy. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra anareo fa efa navotako. Ny anaranao no efa nantsoko anao ka ay ianao. Raha mamakivaky ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mampita ny ony ianao dia tsy navitra anao ireny. Raha mandeha eo anivon'ny afo ianao dia tsy homay akory fa tsy handoro anao ny lelafo. Satria izaho no Tompo Andriamanitrao, ilay masin'ny Israely mpamonjy anao. Satria sarobidy ao masoko ianao, manandanja amiko sady tiako. Aza matahotra fa momba anao aho. Amen. Jesus
voninahitra ho an'andriamanitra ray sanaka sy faray masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Dia mirary alahady io fen'ny fahasoavan'ny tompo ho antsika menakavy. Bon dimanche à tous.